Ahoana Marina Iza no Tena Mijery ny Fahoriam-Bahoaka. Ankolafo kely ara-politika roa izay samy manana ny fomba fiasany mazava tsara no eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Eo ny mpanohitra izay tarihin'ny filoha Marika Ravalomanana manisy sy mitsikera ny fomba fitantanana tsy mety eto amin'ny firenena araka ny voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana ho tokony andraikitry izy ireo, ary ny mpitondra izay mitondra sy mitantana ny firenena amin'izao fotoana izao izay tarihina Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe iza no tena manao ny asany araka ny tokony ho izy, ary iza kosa no tsy mahavita izay andraikin'izay amin'ny vahoaka malagasy. Raha ho an'ny fitondrana aloha dia mbola mitohy ary mitombo andalana ny velirano izay efa nampanantenaina tao anatin'ny fampelezan-kevitra. Ny hita aloha hatreto dia manjavozavo be ihany ny fanatanterahana ny velirano ho an'ny mpitondra. Porofon'izany ny fahantrana lalina izay mahazo ny vahoaka malagasy kanefa tsy misy vahaolana matotra avy amin'ny fanjakana. Raha mahakasika ny jiro sy rano dia raha ny vahoaka malagasy miaina ny fahatapahan'izany matetika eto amintsika. Omaly izao dia nitokona ireo mponina tetsy Andranomena ary tonga hatramin'ny fanapahana ny lalana na ny arabe izany, nampisehoana tsy fahafaliana ateraky ny fahatapahan-jiro lavarina izay. Teny matetika ambaran'ny filoham-pirenena ankehitriny io moa ny hoe miasa ny fitondram-panjakana ankehitriny. Hatramin'izao anefa dia miady amin'ny fiainana ny vahoaka malagasy raha toa ka mivarotra makety isaky miteny kosa Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Toa milaza izany fa isy fifidianana eto Madagasikara afaka andro vitsivitsy, fa tsy hoe efa ao anatina fitantanana firenena ny tenany. Isaky miteny moa izy dia izao foana no teny tsy miala ao ambava ny filoham-pirenena io. Anova ny tantara isika, anova ny tantara isika. Mazava amintsika rehetra angamba ny nambarany teo. Anova ny tantaram-pirenena ny mpitondra. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe izany ve no mahatonga ny fanimbazimbana ireo toerana manana ny asiny sy ny tantarany eto amin'ny firenena io. Ny rovan'ny Manjakamiadana izay novaina ny anarany ary nasiana Colisée. Ny kianjan'ny Mahamasina izay novana ho kianjan'ny Bare kanefa dia manana ny maizy azy eo amin'ny tantaram-pirenena. Manana ny lanjany amina firenena iray ny fanajana ny kolotsaina sy ny tantaram-pirenena ary isan'ny mitondra fandrosoana sy fidiram-bola ho an'ny firenena any ivelany izany. Ny eto amintsika nefa toa ovaina avokoa ireo zavatra manana ny asiny sy ny tantarany eto amin'ny tany sy ny firenena. Ankoatr'ireo dia hita sy tsapa ankehitriny fa niova ary zavatra mbola tsy fahita tao anatin'ny 80 taona no fiainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Mitombo izay tsy izy ny tsy anasa, ny vidim-piainana miakatra, hatramin'ny vidiny atody ity tsy takatry ny kely vola intsony. Hoy hatrany mantsy ny vahoaka madinika hoe dia zao mahazo anay majinika zao naona teranao zay taminao nefa zay tsy mba naona zany voky aoritra zay misokatra mankorona iny io fopotry ny malagasy nefa zao lasa tsy mananina lizy hatramin'ny tondranao tena tsara tsy mba naona ny vahoaka tsy nanino ireo vahoaka ireo fa tena aopoko tena atapoko tena mijaly zay tena mijaly fatsaona dia zao zao tsisy voankazo am'le midiny lalana dia mody tsisy karana zao mijaly. Izay no fitaraina ny vahoaka malagasy ankehitriny. Mitaraina ny mpanakanto, ny mpanohitra no nitarainan'izy ireo satria efa tsy naino azy intsony sy tsy nijery azy ireo intsony Andriamatoa Andrinirina Rajoelina izay lazaina fa filohan'ny vahoaka malagasy. Toy izao indrindra no teny nataon'ny filohan'ny mpanohitra Andriamatoa Marika Ravalomanana tamin'izany fotoana izany. Raha nijery an'ireo le olona eny toerany ireo tena marina le voalaza atao le hoe toetrany lasa mifikina le olona tsy nihinan-kena izy io zay mora
tsy ninambary ihany kio fa tsy moramora dia zay tiako resana aminareo hoe tsy teny aminareo mihitsy aho hoe nda ampiseho zavatra lehibe dia lehibe tsy maintsy ampagaga anareo tsy zay fa niantso inareo hoe ronjeo zay baba misy baba kely tsy baba be zay resahanareo maly dia nisy any delona kely ry le nilaza hoe aza matary reo fa tsy maintsy voapitanay ty dia eniko le izy alina nahitale rangary io mamy be eniko le izy hay tena izay ny marina zavatra nitranga dia tonga le izy androany zay le zay ko mahita vahaolana ary zany rehefa mahaingana zay le teny teo hoe ny olona mandray zany fahefany zany raha ny décision zany a tsy mahisa legy zany na mandroso na miembo tonga dia mandroso foana marina mihitsy izay nambaran'izay ninonino nambarany mpitondra dia izy no tokony hitondra vahaolana amin'izany fa tsy tokony ny mpanohitra mihitsy saingy hitantsika teo fa na tsy tokony ho andraikitra izy ireo aza izany dia nataony mpanohitra satria aim-bahoaka no voaresaka sy tandondomin-doza hitantsika tsara angamba ny fidinana ifotony izay atao ny filoha marikaravalmanana ireny ny tahaka ireny no ilain'ny vahoaka fa tsy miandry tatitra ambony latabatra na filazana sy fanambarana isaky ny tapabolana fa anao an'izao sy amitan'izao resaka ny betsaka fa ny asa vita tsy misy hitantsika tsara fa mbola mitaky ny amoahana ny karaman'ireo ihany koa ny mpanamboatra ny lalana eto amintsika amin'izao fotoana izao satria tsy voalohan'ny fanjakana izany ny fitokonana izay nataon'ny mpianatra tany toliara izay nisina fahafatesana mpianatra iza ny tompon'andraikitra hoy mantsy nisy olom-bavam-bahoaka hoe atao fialana bala foana le hoe efa nazo française universitaire fa tsy azo atao mihitsiny ny mitifitra zany mpianatra hoe vao mivoaka antrany tonga dia tofilin'ny zany raha tsy ohatra angambaka hoe manana fitaovam-piadiana mitovy aminao izy dia hoe miditra resaka hoe cas de légitime défense ianao mitifitra olona fa raha cas de légitime défense zany araha mbola jerena koa ny atao hoe règle de proportionnalité zany hoe fitaovam-piadiana mitovy raha basy no natanina dia basy any tokony tifirana fa olona tsy manana fitaovam-piadiana fa mivoaka antrany no tifirinao ka ohatra mampanahy ihany any amin'ity resaka fampiasana ny basy ty sanatrin'izany an'le mpianatra izay mitaky ny zoany dia ohatra ny atao ohatra ny famonoana koa ka enjehana dia tofirina na enjehana dia tapahana alohany ka zany zavatra zany dia tokony ampieritreritra mpitondra fanjakana indrindraindrindra ireo lehibe ny mpitandro ny filaminana amin'ny resaka fampiasana ny fitaovam-piadiana izay no fanazavana izay nataony tisy olom-bavam-bahoaka no sady manamboninahitra miaramila ity raha hoe vatsim-pianarana aloha dia mazava ho azy fa efa voafaritra mazava ao anatin'ny teti-bolam-panjakana tamin'ny taondasy izany ka tsy tokony isy mihitsy ny fahatarana iny fa na ny fandoavana izany aza natao aiza zany ny teti-bolana tokana ho an'ireo mpianatra ireo efatra amin'ny volana febroary no nandefa iraka tany ny fanjakana ary nilaza mihitsy fa efa milamina io ary atao hatramin'ny digitalisation 3 volana aty aoriana mbola tsy hitapopoka ilay vahaolana izay nolazaina io ity fitondrana ity moa dia isan'ny mailaka amina fanoliana andraikitra io ka dia lazaina foana fa misy ambadika politika ny etsika sy ny fitakiana rehetra izay miseho eto ny politika tsy mahomby sy ny laingalainga ny mpitondra ihany no politika ao ambadiky ny zava-miseho eto amin'ny firenena ireny iny izao no fanazavana ataon'ny mpitondra indray momba io fahafatesana mpianatra tany an-toerana io mbola ty fidanitra na vofe indray ve hitantsika ihany koa fa niteraka savorivory tamin'ny vahoaka malagasy ilay resaka vaksiny ny hoe tsy isan'ny mahatafiditra ao amin'ny tany eropeanina inona moa no mba nambaran'ny fanjakana sy ny filoham-pirenena momba io iza no andrandray ny vahoaka malagasy anazava ny tena zava-misy marina aminy tsy afa-miala amin'izany ny mpitondra satria izy ireo ihany no nanapa-kevitra fa io no ampidirina sy ho atao eto ny ministry ny fahasalamam-bahoaka moa dia tena miady rery tokoa satria na ilay ambasadrisa na ny maso ivony vaksiny napetraky ny OMS eto amintsika aza nanjavona tsy hita
tsy nisy na teny mita momba izany avy amin'ny filoam-pirenena sy ny vadiny izay miatrika ny confirmationna ny zanany any ivelany amin'izao fotoana izao. Omaly dia nitondra fanazavana momba ity tranga mahakasika ny vaksiny ity. Ny filohan'ny mpanohitra dia ny filoha Margaravalomanana. Toy izao ny fanazavany sy ny fanomezan-tokony ho an'ny vahoaka malagasy momba izany. Voateo aloha nidirako teto tsy namelaka mihitsy raha tsy tafaresaka tamin'ny Union Européenne ny ambassadeur Giovanni. Ianao tena nilaza taminay fa ny fanampiana tamin'ny COVAX io financement ny Union Européenne, ny Américaine, ny Japonais, zay nanaovan'le COVAX. Dio le COVAX io le fanampiana zay vaksiny aty amin'ny tany an-dalam-pandroana vola be tsy firoana. Dia niresaka tamiko izy hoe meo tokony olona fa naizarana nanao vaksiny fa eo amin'ny lafiny teknika sy ara-tsiantifika tsisy atahorana io fa ny efa homologueny zareo OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé. Zany zany aza matahatra nareo vita vaksiny. Aza matahatra. Zay sy Côte-d'Ivoire koa fa nanao. Vita. Body koa vita. Eo nareo aza matahatra ho avy le manaraka. Dia tsy vitan'izay. Ampy ve zay fiteninao zay hoa. Satria maninona raha mba navelo vita aloha le vaksiny zay va mitabataba any nareo. Compliqué io izy dia najango toa ny resaka. Faharoa, atsovy ny OMS ny antso ny lehibe ny OMS isa Sanogoa teo koa. Tsy mahandro any saiko satria reto olony reto ny fatokisana ana nanaovany an'izy ary misaotra anareo betsaka président. Tena makasitraka ny fietsika eo mihitsy zay ozy izy fa tonga dia mitombo avy 10 20 ny olona natao vaksiny. Ary raha ohatra ka navela tapitra le dato omaly tsy naharaka ny vaksiny teto aminay. Tena nandeha be mihitsy le izy no nietsika nataonao. Body koa hitako nanao fietsika. Côte-d'Ivoire zany amin'ny manaraka. Fa tena ilaina tsisy afa-tsy io. Ary COVAX io mitovy an'ilay AstraZeneca fa ndray natao tany Inde. Dia zao ny zavatra fandehany azafako tsara aminareo. Resaka économie io izy. Zany hoe rehefa miditra any amin'ny firenena anankiray any Eropa dia tsy maintsy mahazo ny autorisation le firenena na ny législation androrana milaza hoe tsy azo miditra aty aminay na paracetamol raha tsy mahazo autorisation. Zay ny natonga ny zareo milaza an'iny. Fa raha ohatra ianao zao makany aminay makany Italie, italiana le Giovanni tsisy olana mihitsy io na mitoeran-kafa. Noho izany aza taitrinareo fantanina naperako. Koa nahoana nataonareo omaly ny tenenina fa tsy mba androany aloha. Sarotra amin'ilay fanontaniana. Fa na izay koa raha izy somary embarrassé ihany. Dia ity teny aminao azy matahotra ny vita vaksiny. Ny tsy mbola vita tsy maintsy atao izay anaovana azy. Satria io ihany ny fanefa niza ny teny. Fa zao fotsiny koa ny anankiray tokony mba atorony dada. Rehefa mandray décision tsy manao mandroso memondra. Le salegy. Misy salegy eto. Dia hoe efa tokony navelo tapitra aloha le omaly. Dia tsy niteniteny mihitsy ika ministra. Fa aloha tapitra satria afa vizy mbola miverina indray ny heriva hoe mahazo manao. Tokony vitaina dia vita dia vita. Zay no nanantsika ny hoe décision ny olona leader. Tena mahatoky ary fa mandeha mifatokisana mandeha dolo rehetrarehetra. Ao ny finoana. Ao ny fanantenana mandeha io. Noho izany zany hoe tamin'ny toky anareo aty tamin'ny toky anareo ary voaka malagasy tsisy ahina mihitsy amin'ny lafiny ara-teknika sy ara-tsiantifika. Fefa nekeny zao tontolo zao ny qualité sy ny mahatsara ny vaksiny io. Ho avy indray manaraka ozy. Zay ny zava-dehibe tia metoky azy zany eo andreo olona vaksiny satria nisy ny antso amaly. Ao na président fa ianao no tena nandrisika anay dia nazoto zay. Efa salasala zay le izy. Tsy nanaiky mihitsy ary tena apitaiko aminareo le resaka. Efa milazanareo fa tsy manavao mihitsy ary tsy manavia mihitsy. Miresaka amin'ireo international reo na iza. Fa vao niantso vao niresaka izahay vao nanontany dia tonga dia namaly. Na ny Union Européenne ary na zareo amin'ny OMS ny coordonnateur zareo eto toerana mihitsy niresaka tamiko. Titeny zany hoe aza manay anareo fa ataovy tsara ny fety sao dia misy mieritreritra any sady manao fety dia ahoana zao ty.
io anao azy matatra fa tena sur efa 70% no zany zao miaro aloha dia ho avy indray ny fanampiny manaraka tsy maintsy toka koa le fanampiny dia lasa ny saina hoe tony mpanohitra indray no mitantana firenena rary ny izany satria ny anaovana politika dia ho an'ny vahoaka sy ny firenena rehefa tsy tatablao ny mpitondra dia mazava fa izay matsapa-tena ho an'ny firenena sy ny fitiavan-tanindrazany no mandray andraikitra tahaka ny ataony mpanohitra io iza raha teo moa izany no iantehiran'ny vahoaka malagasy satria ny mpitondra efa tsy miraharaha azy taratry ny dobolony tamin'ny fifidianana avokoa izany ka mbola miaina ao anatin'ny fampelezan-kevitra ny filoham-pirenena tsy misy raha teo ny traikefa fa seza aloha izay vao vahoaka dia io fa mandeha ny antsonjay sy ny ramatahora amin'izay samy teny sy manitsy ny tsy fetezana ataony eto fa ahoana marina e ahoana marina e